Tontolon'ny zavakanto kosa no andraisantsika ny Noely avy eo anivon'ny tarika arepika ary amin'ity takariva ity miarabanao Noely tonga soa eto amin'ny fampalalavana ny fahitalavitra matevy. Ia miarahaba ny njaka ary miarahaba an'ireo teknisianina mpiaramiasa miarahabantsika mpanaraka sy mpankafity televiziona matevy ity. Etona dia efa miarahaba sady ny tarika arepika aloha nandritra ny 2020 taonany izy tokoa ny fampisehoana goavana izay atao eny Antsahamanitra eny amin'ny lahady ho avy izao ataontsika hoe andro sisa ny isaina manahoana ny fiomanana sy ny fanomanana ao anatin'izay. Ia noho ny fitahin'Andriamanitra lehibe dia feno 2020 taona ny tarika arepika amin'ity 13 ity 2020 taona nisehoana tsehatra ary zao lazaina fa ao anatin'ny ivon'ny fankalazana tanteraka izay ary ao anatin'ny tena fikarakarana mba hiseho vahoaka amin'ny lahady. Manahoana no fandaharam-potoana amin'ny andron'ny alahady io? Ny fandaharam-potoana zany dia eo Antsahamanitra no fotoana manomboka amin'ny roa sasany fampisehoana. Ny hafarany aloha dia tsy voafetrana mihitsy ny hafarany satria fotoan-dehibe io zany hoe ny masoandro matokonga mampalahelo raha ny fandehany ary ny fampisehoana ny vavahady dia misokatra amin'ny valy tahaka ny mahazatra hoe zana fandaminana fa tezo meloa zao njaka dia somary misy ahitsoko kely ihany any amin'ny afisy any amin'ny petadrindrina eny fa misy diso soratra eny zany 5,000 zany ny tokony soratra eny fa tsy 7,000 ny bakaviva betsaka vidim-pidirana be no menomenina hoe naninona ny lafo be kanefa izy zany diso tsipelina 5,000 zany tsy ndriko tsara ny vidim-pidirana fa tsy 7,000. Inona moa no mety hoe ampiavaka nyity fampisehoana amin'ny fankalazana ny 2020 taona ity raha hoe oharitsika amin'ny 20 taona ny 2020 taona ny tarika arepika? Mazava ho azy fa misy ny zavatra mampiavaka ny fampisehoana amin'ny tendry mitoraka ity tahaka ny karazana fehikira zany misy rakikira ahitana hira faran'izay betsaka zany ho amidinay amin'ny fotoana io ano any amin'ny 20 hira any zany ho ataonay ao anatin'ny CD zany amin'izay fotoana zay VCD izy io dia isy ihany koa ny ahitana an'ireo efa rakikira nivoaka taloha zany ho hitantsika ihany koa dia manaraka izany koa dia betsaka ny article de souvenir nga njaka zay la mahafehy azy tanteraka amin'io. Ireo mpikambana rehetra ataontsika hoe satria efa maro ihany nandrafitra ny tarika arepika mety ho tazanao amin'io fampisehoana io avokoa izy ireny? Ia amin'ity indray mitoraka ity dia ho avy ho tonga rapito zany aloha Ranix zay avy tany Frantsa zany dia ho avy rapitso izy anatevin-daharana ny ekipandrebika dia tahaka izany koa moa i Lola zay efa nandalo tao dia efa tazantsika eny amin'ny petadrindrina eny. Ny zavatra tsy azo idivirana nefa noho ny lahatr'Andriamanitra sy ny azo lazaina hoe ny lalàna ara-boajanahary zany dia nisy ireo efa niova ny lalany zany tsy hoe miova makaiza moa fa lasa miditra any amin'ny sehatra ara-panahy bebe koa tahaka ny Benja sy Rivo zany zay tsy afaka miara-dalana aminay amin'ny tendry mitoraka ity kanefa mino fa rehefa mbola isy fotoana zay rahanay miakatra tsehatra hifanantona aminy amin'ny zavatra tokony ho aseho tsehatra ny resaka ara-panahy indray zay. Faraparana ny resatsika Noely inona natao hoe fanentanana hoentinao amin'ity fampisehoana fa 2020 taona karakarain'ny média consulting ny tarika arepika ity? Voalohany indrindra aloha dia akasitrahanao izy teo Andriamanitra nameanay ny fotoana feno 2020 taona zay azo lazaina hoe fa fahamatorana tanteraka eo amin'ny seho atsehatra zany. Manarakaraka izany dia isaorana ihany koa ny média consulting zay mampiakatra anay indray amin'ity taona 2020 ity amin'ny lahady ary amin'ity taona ity zay dia miaraka amin'ny tanteraka mihitsy amin'izay seho atsehatra rehetra alehanay. Isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa tahaka ny groupe MATV zay isan'ny niara-kely taminay angara ny taonan'ny télé sy ny gazety sy ny karazany dia niaraka teraka taminay zany groupe MATV zany zay isorako be dehibe mihitsy ny tompony andraikitra manentana antsika mpakafy zay tsy manadino ny tarika arepika hiakatra tsehatra indray tsika amin'ny alahady zao 12 volana May eo Antsahamanitra natao zay tena fintina tanteraka zany ny fehikira tanteraka ho an'ny tarika arepika le tena tianareo no atao eo
le tena hafantarana misy raha tsy nataonay mihitsy fa tianareo a fa ho ataonay zany amin'ity indray mitoraka ity a mba tena hoe ho afa-po tanteraka ndray eo amin'ny resaka fanamafisam-peo dia miaraka amin'ny sonate tsika zay azo lazaina tsisy tsy mahalala an'izany ny tanjany sy ny herany sy ny atsarany ary manarakarak' izany dia makasitraka tanteraka amin'ny fiaraha-miasa zay ny azona lazaina fa tsy anary tsy handiso fanantenana zany zay amin'ity indray mitoraka ity a ary tsy handiso zay mbola tsy nandiso fanantenana fa de hoezahanay ny kanto a sy ny tsara indrindra homena ny mpakafintarika repika eo a-tsamanitra isorana felo no noely nanaiky nasain'ny fampalalamba avao tamin'ity arivarivan'ny alatsinainy ity dia milarosoa minitsika ia dia misaotra be dehibe ary samotain'andriamanitra ho tratra ny alahady